Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray a raha lasana bavamalala no ihaonana amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia tonga eto indray a isika amin'ity androany ity a hiaraka ao anatin'izao fandaharantsika vavaka fibenina izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izaho a. Dia miaraka amin'ny ekipa mahafinaritra ato anatin'ny gropy a izay maharesy a. Dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy izay tratrantsika eto androany a. Dia faly indray mahita anareo a tsirairay avy a. Anisan'ny hiditra voalohany teo Nabavy Aina, Raharaha Tojo Mikael, Nabavy Erika Raka, Rodiny Maria, Azasika Patitsy, Rasoary Malala, Marie Gilda, Emile Lovely, Roly Anisa, Eliane Patricia, Naira Keron, Mama Valtina, Yama, Véronique, Elisa, Tsiry Rakoto, Lala Selina, Thierry Ralbenja, rahalahy indray zay a, Marie Rafy, Ranabavy a, Saondra Raza, Rodiny Marie, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Faly be indray zay mahita anareo amboarantsika Siry Lucinda Maira, Tina, fahasoavan'ny tompony eo amintsika rehetrarehetra. Dia matoky aho fa ohatran'ny Anabavy Amy io daholo tsika rehetra, ohatran'ny falifaly be za hozy izy a. Za koa faly mahita anareo faly a. Elie Roblin, joyeux anniversaire ianao a. Arabaina Elie Roblin, anniversaire ny androany a. Samy mirary soa anazy tsika androany a. Ianareo rehefa rehefa eto dia mba andefasa MP kely rehefa ohatra hoe alohan'ny fandarana. Raha misy aminareo ohatra ny Anabavy Elie Roblin zao androany dia anniversaire zao androany, dia mba arabaina manokana nareo eto amin'ny fandarana. Dia hifamatra amin'ny andronao anie a ny fiadanan'Andriamanitra ho aminao raha Anabavy Elie Roblin. Dia ny andro sisanao rehetra dia hiadananao sy hifalianao amin'Andriamanitra. Dia hitete menaky ny fitahinana eny dianao a, dia ho fitahinao amin'ny manodidina ianao Anabavy Elie Roblin, Marie-Jo Vonifanja, Jonathan, rahalahy Jonathan, Maevare, Yama, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Milohan'ny raha zavatra rehetra hiaino hiritsika, hivavaka aloha tsika dia hiaino hiritsika, hiaino toritentsika. Androany tsika araka amin'ny rahalahy Tojo avy any Allemagne no toritentsika androany, tahiny tompana Vavy Jaotiny. Dia avy eo tsika hiaino famelabelarana dia mbola hivavaka sy hiaino hira indray tsika. Hiaraka zany tsika eo amin'ny adiny iray sasany eo e. Dia matoky aho fa adiny iray sasany tsy fotoana very ho anao a, fa fotoana azahoanao hery a. Kivikivy ianao tonga eto dia ahery ianao a. Tena ketraketraka ianao dia hitraka ianao a. Jenny Rabary, tahiny Jesosy a. Felana Rakoto, tahiny tompo a. Halleloia. Dia maretatra amin'ny farany. Maretatra amin'ny farany fa tsy tonga fotsiny eto raha androany vao tonga eto dia raisina rehetrarehetra reto zay rehetrarehetra dia ohatran'ny efa fianakaviana. Dia ianao koa tonga soa atao amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Raisinay amin'ny fifaliana mihitsy ianao a raha androany vao tonga eto. Dia natao anao mihitsy eto e, hifampaherezana, hifampizarana tenin'Andriamanitra, hifampitsinjovana Zina Teoda, tahiny Jesosy a. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia antsika hivavaka ho an'ny fandarana. Andao hoentsika hambavaka ny fandarantsika. Dia tahiny tompo ary a rahalahy Jonathan, izy a no hivavaka ho an'izao fandarana izao a. Dia avy eo tsika hiverina ety any. Tahiny tompo a rahalahy Jonathan, anao ny fitenenana. Dia mbola faly manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy a amin'izao alina mangina izao. Dia hiaraka hivavaka ary tsika miatraka ny fotoana eo am-pialantanan'Andriamanitra. Jesosy tsara indrindra, mbola fandray ny fonay amin'izao rahastoana izao a. Mame voninahitra anao izay mankalaza anao ny amin'ny fahasoavana izay nomenao Jesosy eo. Misaotra anao fa mbola tonga indray ny ora sy fotoana ahafahanay handre anteninao, ahafahanay handre fampianarana avy aminao Jesosy. Dia misaotra ny anarana masina. Misaotra anao Jesosy fa mbola teo anilanao any fiainanay nandritran'ity tontolon'andro ity. Mbola nomenao fahasalamana izay Jesosy. Nomenao hery, nomenao tanjaka. Dia izany rehetra any dia nomenao maimaim-poana Jesosy. Tsy mba nitakina inana taminay ianao fa nomenao tsotra izao izany rehetra any. Dia misaotra anao Jesosy. Misaotra anao satria tsy nangataka taminao izay. Tsy nangataka an'izany taminao izay fa fantatrao fa mahasoa anay izany. Fantatrao fa mendrika ao anay izany ka dia nomenao Jesosy. Dia misaotra anao izay amin'izany fitiavana lehibe izay menao izany. Dia ankehitriny Jesosy mangataka aminao indray izay. Mangataka amin'ny fanatrehanao indray Jesosy amin'izao rahastoana izao a. Raha handre anteninao izay, raha handre fampianarana avy aminao izay, dia ilay fanahy masinao Jesosy nangatahany aminao a.
irosaka ty anatinay tsiraray avy Jesosy io. Ary zay teny rehetra hotoriny eto Jesosy dia tena hoe hiabaka ty anatin'ny fonay ahy. Dia mpanomponao raha hitory an'izany teny izany dia ianao ny angatahako, anao ny teny eo am-bavany, ianao mihitsy Jesosy ny ampiteny azy fa fitaovana fotsiny izy ireo aho. Dia ninona zavatra rehetra atao eto Jesosy dia mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany, ary ho anao irery ihany Jesosy nanaovana an'izao fotoam-bavaka rehetra izao. Dia misandraty ianao tombo tsara indrindra. Alleluia. Amen. Alleluia. Sotra andralahy Jonathan tsika tao anatin'izay vavaka izay. Alleluia. Andao aloha tsika mandra-pahiomakomantsika amin'ny tenin'Andriamanitra androany dia andao ataontsika tiry aty androany moa ravana malala fifaliana be mihitsy androany ho antsika rehetrretra satria omaly moa tsika dia niatrika amin'izany hoe ny fotoam-bavaky ny batisa ho any anabavintsika mamany valitina dia omaly tsy vita le batisa, tsy mbola vita izy omaly. Ny antony dia zao le fanitrihana zany tiana tenenina eto avy be mihitsy ny orana, dia avy eo indray nitsahatra ny orana, dia avy indray, dia avy eo amin'izay indray nitsahatra ry anabavy-berta rehefa tonga teny amin'ny rano tokony hanaovana ny batisa mba hanolotrana ny anabavy mamany valitina efa tsisy intsony ny orana fa le patron tsy nety nandeha, tsy nety nitondra azy. Hitantsika moa fa miankina amin'le patron izy dia tsy nety mitondra anazy, tomany mihitsy izy omaly, tsy vita indray. Vavaka daholo ny ankizy tato omaly. Jesosy sitraponao io fa tena tahio izy, dia tsy vita izy aloha omaly. Efa nametraka kosa tsika fa tsy maintsy vita iny androany. Alleluia. Dia voninahitry n'Andriamanitra fa vita tamin'ny après-midi teo soamantsara ny batisa mamany valitina. Afaka miarahaba azy amin'izay nareo izay mbola tsy niarahaba azy omaly fa dia tena ho vita soamantsara androany ny batisany. Ary dia niara-ny faly tsika androany, vitsivitsy ihany tsika ny afaka niloatra androany noho ny fotoana izay andavanandro samy nanana samy niasa daholo fa vita soamantsara. Dia misaotra anareo hono izy nitondram-bavaka, ka sitraka anareo fa fantany fa nitondram-bavaka nareo izay koa matoky fa nitondram-bavaka nareo rehetrarehetra fa tsy tanteraka ireny raha tsy nisy vavaka sy fantatritsika fa nidevolo koa tsy faly amin'ireny ary dia miezaka foana ny anelingelina fa ny zavatra mahafinaritra nefa dia zao ninona ataon'ny devoly sakatsaka ny isan-karazany ny Andriamanitsika mbola tompony teny farany foana. Alleluia. Ary dia vita soamantsara zany ka isaorantsika an'Andriamanitra. Ity ry atolotsika manokana ny anabavintsika mamany valitina satria anisan'ny hira nangatahany omaly izy ity irahantsika, anisan'ny hira tiany izy ity dia irahantsika mihaino anomboantsika ny fotoana ao anatin'ny teny mihaino maka baiboly, maka stylo, maka taratasy fa hihaino toritentsika rehefa avy eo Saondra Raza, Armand Lalao, Alain Ralambo, Zina Théoda, Anitra Nirina, Miorak, izy koa mbola tsy voalaravako teo Marie Gilda, Aimé Manambotso, Lucinda Maira, Tahiny Jesosy nareo Angela io. Andao ary hihaino an'ity ity-tsika dia aoriana an'ity ity-tsika hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fanatrehanao zany no ilayntsika rehetrarehetra andeha ho ataontsika izany. Halleluia. Ny fanatrehanao tompo. Halleluia. Fa nierinao tiako tsapa eto indray ka ny tanànao tiako ikasika eto indray fa te ahitanao sy andrianao iteny amiko ambako ny fo ifandray amiko sy anaitra ny fanahy. Tsika rehetra hiara iteny hoe ny fanatrehanao tompo zany ny tena ilaiko farena ambony indrindra. Ny fanatrehanao Alleluia. tompono ilako arenako ambony indrindra rehefa ery anao eto maivanao tena ampoay anao
sandrina sandrinao ny tikaterana halleloia no tena tikanterana ka ny fitiavanao fitiavana tsy ay ferana fa temba ovainao ao mba tiako atsarainao zay rehetra mety momba esori zay rehetra mety tsy avy aminao efa ely aminao sika rehetra iara itenyhoeny fanatrehanao tompo zany milay farena ambony indrindra ny fanatrehanao tompolo ilaiko arenako ambony indrindra rehefa ery anao eto maivanao tena ampoay anao ny fanatrehanao tompolo ilaiko arenako ambony indrindra rehefa ery anao teto maivanao tena ampoay anao sika rehetra iarahira farafarany teny hoe ny fanatrehanao tompo halleloia ny fanatrehanao tompolo ilaiko arenako ambony indrindra arabaina mama valtina ito maivanao tena ampoay anao halleloia sotran'andriamanitra tsika ny am'izany izy zany natolotra mpitiavana be any anabavy mama valtina izay vita batisa androany a izany a ira mahafinaritra izany a zakaky nareo raha matetika mihitsy misy ira ziona famonjena mandeha satria ny antony de zao zay de tena mpakafy ira ziona famonjena tsara fantatrareo mantsy fa ny mpamorikirany ziona famonjena ihany a no namorikirany ira mampiona anatin'ireny album voalohany zay nahitanao an'ireny nanovantsika live nanovantsika live tamin'ire mandery ny album mampiona zay nivoaka tamin'ny 2009 reny a de mpamorikirany ziona famonjena ihany a no namorona ny ira ny mampiona ary misy ava mampiona akaiky ao anatin'ny misy kozinany mampiona anakiroa ao anatin'ireny a ao anatin'ny ziona famonjena reny vehivavy maromaro reny misy kozinany mampiona anakiroa zareo moa mpirahira daholo a mpihira daholo zareo de anjaranao mandendinika izy am'ireny anakiroa am'ireny mpihira vehivavy maromaro reny a ny kozinany mampiona anatin'ireny halleloia de tahiny jesosy ary tsika rehetra andoharantsika no tenin'andriamanitra am'izay a iarahantsika amin'ny lala tojo a am'ty androany ity a tsy andrelitsika fa tonga de raisiny baibolinao a zany hoe raha bakely olona fotsiny misy olona ohatry ny vavao hitako ato a aizy izy teo misy olona vavao hitako ato a Flavie Soazity arabaitsika izy fa zay avy nahitana zany tsaiko nareo fa nahitana zany fa zany voandrao vao nahita ny Irina Rodriguez koa ny efa hitako teto any a eto ndray izy androany a tonga soa daholo nareo a ato nge fa misy olona efa ohatry ny diakona mihitsy ato mahita an'izay vaovao reny de arabainy nareo e alleloia zay zao zavy nahitana zany Flavie Soazity zany de tonga soa ianao a falibe zay miaraka aminao mahiriza daholo ary tsika hiano tenin'andriamanitra avy hatrany ary tsika rehetrarehetra iarahantsika amin'ny rahalahantsika Tojo Mikaela avy any Allemagne. Anao fitenenana ary.
dia faly miaravantsika rehetrarehetra indray ny tenako aminaran'i Jesosy zay tonga somatsara n'izao hariva zao dia manona ny fidanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Dia rainao moa efa ety foana dia mafaly any foana ny mahita ny anaranao maretatra amin'ny farany manaraha foana fa ianao koa raha vao zao koa ianao no tonga eto dia raisinay mpitiavana be dia manarahatra amin'ny farany fa ifampaheto tsika maky tenin'Andriamanitra tsika. Dia zao ravana malala ny olona anankiray rehefa hiady dia mila aloha jereny aloha hoe iza le fahavalony dia araraha maso iny dia jereny hoe inona ny zavatra hainy fahavalony, inona ny zavatra tsy hainy, aiza ny point fortny, aiza ny point faible, jerijereny aby mombamomba an'izay. Fa zao ny zavatra tena tsy maintsy ilaina dia zao hoe inona ny fitaovana ho ampiasany hiadivany amin'iny fahavalony iny mba handreseny an'iny fahavalony iny dia mila fitaovana izy, fitaovam-piadiana. Dia androany antsika hijery karazana fitaovam-piadiana mihitsy. Dia raisoary ny baibolinao fa hamaky tenin'Andriamanitra antsika ao amin'ny Korinthiana 1 toko 10 dia andinin'ny 13 no vakintsika. Korinthiana 1 toko 10 dia andinin'ny 13. Dia rehefa samy nahita antsika dia vakintsika ny teny aminaran'i Jesosy. Tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo ho alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Amen. Ravana malama. Io le fitaovana anankiray aloha resahako anao androany, fakapanahy. Satria ravana malala io fitaovana ngeza be eo am-pelantanan'ny devoly amin'ny teny fiainan'olona maro, indrindra fiainana kristianina maro. Dia io fakapanahy io betsaka ny fakapanahy hoentin'ny devoly. Ao ny resaka arabola, hainao angamba tsy vao anankiray no hita hoe kristianina dia tia anankarena vetivety dia nanao pacte tamin'ny devoly, izany hoe nalain'ny devoly no mifanahany tamin'ny resaka vola. Misy indray zao resaka tôbila ohatra dia atao amin'ny devoly misy tôbila tsara be dia alaim-panahy amin'iny izy dia lasa memotra, lasa memangatsika be dia be. Jesosy ary avana nalain'ny devoly fanahy koa, fantatsika tsara moa zany tantara zany tany amin'ny Matteo toko 4 tany dia nalain'ny devoly fanahy momba mofo. Vao Jesosy tsy mofo ihany, noana be Jesosy toy ny devoly ava-dio mofo ary vato io Jesosy tsy mofo ihany velomany olona. Nalain'ny devoly fanahy koa raha nasehony ny fanjakana rehetrarehetra indray Jesosy dia hoe raha ianao izy mekohaka eto anatrehako dia omeko anao ny fanjakana rehetrarehetra raha mekohaka eto anatrehako. Fa Jesosy no teny hoe Andriamanitra rery ihany ny akofana, aleloia, dia tsy nety mekohaka Jesosy. Ravana malala ny tiako tenanao dia izao be dia be tena miezaka mihitsy ny devoly ravana manao zavatra mamirapiratra hisintomana ny saitsika, amin'ny fanahintsika. Jereo fotsiny eny amin'ny eny amin'izao tontolo izao dia hitantsika foana eny an-dalana ny ampiasana na rehetrarehetra dia hitantsika fa na publicité ary ohatra teneniko anao fa misy sary ohatra hoe publicité ana ordinateur ohatra dia misy sary miboridana eo nefa tsisy hiderana hoe inona ary ny tokony hiderana fa zao fisariana ny saitsika. Dia tiany devoly mihitsy antsika hilatsaka ao anaty fitsangajangana, fitsiriritana ohatrany dia ataony aby ny hevitra rehetrarehetra ahatonga antsika ho latsaka amin'izany. Fa zao tsy mekotsiny ianao raha mbola nalain'ny devoly fanahy mbola resiny zany fakapanahy zany talohan'izao, tsy mekotsiny satria androany amin'izay tsika androany ho fantatra amin'izay hoe ahoana ny divantsika amin'izany fakapanahy zany. Aleloia. Teto moa Andriamanitra dia efa niteny hoe momba amin'ny fakapanahy izy dia tsisy fakapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zakanareo. Zany hoe efa calculen'Andriamanitra zany ravana ny fakapanahy tokony ho eo aminao. Zany hoe tsy ampitondra zay tsy zakanao zany Andriamanitra fa zay zakanao ihany. Ravana malala za misy zavatra tantaraikelanao izay anay taloha anay sy mamanay mivarotra charbon anay tonga dia le charbon amin'ny gony be reny nivarotanay tonga dia 500 ohatr'izany, 300 gony ohatr'izany. Dia tsy maintsy camion hitondrana anazy dia manafatra camion anay dia ny charbon efa misy taratasiny koa reny dia fantatry hoe charbon 500 dia zao tonina ohatra tsy haiko atao hoe 3 tonina ohatra dia commande camion anao dia ny camion koa misy hoe zao tonina ny zaka amin'ny farany, misy poids maximum reny ohatra hoe ataontsika hoe 3 tonina koa ny zaka amin'ny farany. Dia rehefa ny charbon-nao zany rehefa tianao ho tafatsofoka amin'ilay camion dia tsy maintsy zionina an'ilay camion. Dia ohatra hoe anay zao nisy fotoana mihoatra ny charbon ohatra lasa ohatra hoe charbon anay lasa 5 tonina nefa ny camion ohatra hoe 3 tonina ny zakany dia tsy maintsy hoe na ianao manao deuxième voyage na ianao miantso camion hafa fa le camion 3 tonina ihany ny olona dia tsy afaka anay tsy afaka hoe ampidirinao satria tratra amin'ny polisy koa eny an-dalana mbola misy problème. Dia zao tsy maintsy 3 tonina ny alefao dia iny hoentin'ny camion dia vita somatsara, tonga somatsara any amin'ny tanjona ireny.
de zao no teneniko anao Andriamanitra koa ry havana fantany tsara ny zakanao io ry havana malala raha 3 taona ny tokony ho zakanao tsy ampitondra fakapanahy 4 taona Andriamanitra fa tsy maintsy ho ataony 3 taona satria simba le camion anao simba mety tsimba mpine tsy tonga tsara any amin'ny tanjony irina fa zao nataon'Andriamanitra mihitsy hoe misy fetra ny ry havana malala efa nataon'Andriamanitra de miloha Jesosy zao tsy nampaninan'Andriamanitra mihitsy na de nalainy devoly fanahy momba ny rehetrarehetra tena nasehony devoly aby eny eo ny fanjakana rehetrarehetra nalainy devoly fanahy Jesosy fa tsy nanaiky Jesosy satria fantany fa Andriamanitra koa lehibe de navelan'Andriamanitra iseho koa zany satria fantany fa zakan'i Jesosy zany fakapanahy zany ry havana malala de za te tena anao hoe maherezy ianao fa androany ho teneniko anao hoe inona ny tokony tena resaka fitaovana hafa koa atsika eto vaketsika ane le teny pitsika vaketsika tsara am'izay averentsika kely tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy amela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa momba ny fakapanahy de asiany lalana ahafahanareo koa mba azakanareo izany halleloia amen ry havana malala kay efa sady ny calculen'Andriamanitra hoe atreto ihany ny zakanao 3 taona ihany ny zakanao ranabavy rahalahy de efa ino ny fakapanahy fa zao mbola tsy zay ihany fa asian'Andriamanitra inona koa izy lalana ahafahantsika mivily amin'ny fakapanahy ahafahantsika mandositra amin'ny fakapanahy iny de zao ho teneniko anao hoe inona le lalana ndao antsika maki tenin'Andriamanitra ny Efesianina Efesianina toko 9 de andinin'ny 10 makitsika an'izany bokin'ny Efesianina toko 9 andinin'ny 10 any vakitsika misoramandry vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny adi-panahin'ny kristianina sy ny fiadiana atolotr'Andriamanitra azy halleloia vita zay ny fihadiany devoly ny fakapanahy sy ny rehetrarehetra fa zao hiditra amin'ny fihadian'Andriamanitra indray tsika hiditra amin'le fitaovana anankiray indray tsika de ny fitaovan'Andriamanitra fitaovam-piadian'Andriamanitra ry havana malala andinin'ny 10 any vaketsika amin'ny anaran'i Jesosy farany mahireza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny fahirezany tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifatra amin'ny fanangolen'ny devoly fa isika tsy mitolona amin'ny ho famandrà fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakana izao fa amaisinana izao de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia hafatra ianareo mifaharary ka sikiny fahamarinana mivalahanareo ary mitafiny rariny ho fiarovatratra ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary ny fanampiny izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga izay ahazonareo hamono ny zanatsifika mirehetrarehetra izay alefan'ilay ratsy ary raiso ny famonjena ho fiarovanto sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho any olo-masina rehetra halleloia amen ry havana malala misy fitaovana eto anaky 7 nataon'Andriamanitra ho atsika ahafahantsika mifahatra amin'ny devoly inona fitaovana voalohany izy sikino ny fahamarinana ny valahanareo halleloia tsika ry havana mila mandeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra inona fahamarinan'Andriamanitra de ny tenin'Andriamanitra io baiboly io zay misoratra ao de zay natao hoe fahamarinan'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra reny fahamarinana reny de zay amin'ny valahany zany hoe ohatrany hoe ceinture zany ry havana malala ny olona anankiray raha ohatra hoe malalaka amin'ny patalohany de latsaka mbola variana izy ampakatra amin'ny patalohany efa mifavaly efa mamono anazy de ho resy izy fa zao asio ceinture halleloia mivalahanao sikino fahamarinana ry havana malala zay ny fitaovana voaloha fitaovana faharoa mitafiny rariny ho fiarovatratra halleloia atsika koa ry havana mila manao ny rariny mila tsy manatsiny ao amin'ny fiarahamonina eny amin'ny mpiaramiasa mpiaramianatra ho fiarovatratra ina moa ny eo amin'ny tratra ny fonao ry havana malala ny fo rehefa tsy mijanona tsony ny fo de zay natao hoe maty ny olona de zay ny hoe mila tsika rariny ny afahantsika miaro ny fotsika ry havana malala de ao nazy ny tenin'Andriamanitra fitaovana fahatelo kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara mila tsika ry havana vonona ara-panahy foana Jesosy ry havana vao mifoha maraina de izy ny tenin'Andriamanitra de mivavaka izy de manakina amin'ny fiainany de tonga de efa mitory teny indray Jesosy zany hoe Jesosy tonga de voasan'Andriamanitra tonga de vonona foana Jesosy misy mamoa amin'ny alina foazon'ny Petera izy amin'ny alina ohatrao Jesosy ohatrao de nazavany Jesosy mbola mampianatra andry Petera zany hoe vonona foana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana de mila vonona ianao satria ny fahavalontsika ny ravana
ny devoly dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe tahaky ny liona mirina mitady izay rapany amin'ny fotoana rehetra ny devoly te hamotika amin'ny fiainanao dia mila antsika vonona koa amin'ny fotoana rehetra ry havana malala. Halleloia. Zay ny fitaovana fahatelo. Ny fitaovana fahaefatra dia ny tany ny finoana ho ampinga. Amen. Io ny zavatra tena lehibe indrindra ry havana. Mila manana finoana antsika ho manino izy ampinga. Ny ampinga zany raha mbola tsy fantatrao dia izao bouclier zany hoe fiarovana. Fiarovana amin'iny zana-tsipika ny devoly ry havana malala. Amin'izay rehefa misy ampinga eo aminao dia tsy tafiditra zany intsony ny ataky ny devoly. Ny olona ry havana rehefa miorory zay ohatra misalasala zay miala amin'ny finoany dia mora amin'ny devoly mamotika amin'ny fiainany. Fa ny olona anankiray rehefa mijoro mafy ny finoany ninina amin'izay ataon'ny devoly tsy mahakasika anazy intsony. Halleloia. Zay ny fitaovana fahaefatra. Fitaovana fahadimy araiso ny famonjena ho fiarovan-doha. Halleloia. Raiso ravana hoe Jesosy namonjy anao ny olona ny ravana dia mieritreritra fotsiny hoe sotry ny tantara fotsiny zany amin'ny olona hoe Jesosy ny vonoana dia nilatsaka ny rano famonjenantsika dia inona tsy fantany olona kory ny tena dikany fa zao raha mba fantany mantsy fa le rahan'i Jesosy iny ka nanadiny fahotany atsika ny ravana ka nitorotorona tamin'ny fahotany dia raiso zany tena hoe raiso Jesosy tena misaotra noho ny rahanao masina dia tena raiso ao anatinao tena miala amin'ny fahotana ravana malala. Dia zao ahoana koa izy ny tenin'Andriamanitra koa izy fitaovana fahaenina ny tenin'Andriamanitra ho sabatra ny fanahy. Io tena zavatra tena atahoran'ny devoly ry havana malala ny tenin'Andriamanitra vao miteny fotsiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata miala ny devoly tonga dia lasa ny devoly manan-kery ry havana ny teny avoakantsika io indrindra fa manonona ny ran'i Jesosy Kristy ianao manonona ny Jesosy ianao tonga dia miororo ny fahavalonao. Dia zao dia ny eny foana mianara tenin'Andriamanitra ao am-bavanao foana ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa misy zavatra ilaina tonga dia sabatra ho ahy iny vao misy fakapanahy tonga dia miala amin'ny fakapanahy ny fijangajangana ozy anao minaran'i Jesosy tonga dia lasa amin'ny fakapanahy tsy mahavoanao ko ianao misy sabatra beko. Halleloia. Ampiasao ny sabatra anao ry havana malala. Dia ny fahafito fitaovana fahafito hoe ary-mivavah mandrakarivo mifanahy ka miambehana amin'ny faharetana. Zany hoe tsika ry havana mila mivavaka mivavah mandrakarivo ozy ny tenin'Andriamanitra ka tsy horeraka. Amin'iny ry havana rehefa mivavaka ianao dia misy relation amin'Andriamanitra misy anjely miaro anao misy tena hoe eo ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia zao ry havana malala raiso ny fitaovana fa raha azonao reo fitaovana rehetrarehetra reo tena hitafinao reo voaro ny lohanao ko ny tratranao ko ny tongotrao valanao rehetrarehetra ny ry havana tena complet ny ry havana malala io e. Raha vao manam-potoana io vakiso matsara io fa tena feno tena tokony tsisy irika ahafahan'ny devoly mamotika anao zany raha nananao reo fitaovana anaky-fiton'Andriamanitra reo ninona fakapanahy alefan'ny devoly sady aoka ho tsaronao fa le tamin'ny torotentsika teo hoe tsisy afa-tsy izay zakantsika ihany nataon'Andriamanitra tonga amintsika ka ianao ry havana tafio fotsiny ny fedian'Andriamanitra reo anaky-fito reo fa za tena miteny anao fa manomboka androany tsisy fakapanahy raisanao tsony. Ny olona ry havana miteny hoe mba fahalemena kely zany fa tsy manino ry havana malala tsisy fahalemena zany fa atsika tokony efa vita hifatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Andao ry havana toerina ny devoly ny soratra masina hoe manoera ny devoly dia andositra anareo izy rehefa toy atsika io devoly io ry havana dia mitsoaka mifampanahy zany rehefa toy atsika dia mitsoaka afa-tsy mifijangajangana ihany. Fijangajangana ihany ny fakapanahy tsy azo toerina. Ny fijangajangana dia mandositra ozy Paoly hoe mandosira ny fijangajangana. Ny fijangajangana zany tsy toerina tsy hoe anao manohatra anazy eo fa mitsoaka satria maninona ka ny fijangajangana tena iny tena hitsoahana mihitsy ohatry nataon'ny Josefa zao tonga dia nitsoaka mihitsy Josefa fa tsy mifanohanohatra. Samsona zao nanohanohatra amin'ny fakapanahy teo dia niaraka teo ihany tamin'ny Delila dia lavo izy satria maninona ka ny fakapanahy tsy toerina ny fijangajangana tsy toerina fa tsy toerina fa hitsoahana ry havana malala. Ndao andositra mihitsy fijangajangana fa amin'ny fakapanahy rehetra toero rehefa nananao reo fitaovana reo toero fa voatohatra anao ry havana fakapanahy zany manomboka androany tena aminaran'i Jesosy tena hifahatra ianao amin'ny devoly hifahatra ianao amin'ny fakapanahy tena horesinao ry havana malala zany raiso ny fahefana fa ao anatinao ampiasao ny tenin'Andriamanitra fa sabatra io mahafahanao mamono ny fahavalo rehetrarehetra dia voninahitra ny n'Andriamanitra rerany mino fa voarainao ny tenin'Andriamanitra. Halleloia. Tianao Jesosy dia mahereza fa mpandresitsika ao amin'i Jesosy satria meny fitaovana be dehibe ahafahantsika miady amin'ny fahavalo. Halleloia. Sady atsika koa nefa ny teneny hoe efa meko anareo izy ny fahefana anitsaka mena rana sy ny devoly efa nananao io ny fahefana maina tovy maina zany aminaran'i Jesosy fa efa menantsika ny fahefana ry havana malala dia mahereza ianao
tianao Jesosy. Halleloia. Amen. Alleloia. Sotra betsaka an-dralahy totsika tanatin'izany teny zany a. Alleloia. Ho resinao anie zany a. Ho resitsika rehetrarehetra. Androantsika indray ampianarana indray. Alleloia. Loriana andry amin'izay a, zay hitako eto mbola tsy narabaiko tary aloha tary a, hianatra an'izy iny efa narabaiko a, dia zay ihany ngamba mbola tsy voaravako a, ankoatran'izay lasany ambony ihany tahin'i Jesosy. Preta tahin'ny tompo. Alleloia. Mahevare efa narabaiko teo a. Halleloia. Korintianina voalohany a, toko 10. Rapitso a manana vaovao antsika, rapitso voatenenintsika ilay izy a. Misy vaovao mahafaly no tenenantsika raha pitso. Halleloia. Fa aloha atao rapitso zay. Halleloia. No elifanto fifaliana fita tahin'i Jesosy daholo. Korintianina voalohany toko 10:17. Tsy misy fakapanahy mahazo anareo afa-tsy zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamelanareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia sy ny lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo an'izany. Halleloia. Tsy misy fakapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona. Zavatra roa ny atao hoe fakapanahy. Fakapanahy dia zavatra mitante, zavatra mitady hakafananao, zavatra mampitsiriritra anao, zavatra misy zavatra tiana masarika anao andeha hakan'iny. An'ilay fakapanahy hoe zavatra ratsy a, tsy hoe tena tratra fakapanahy andeha hivavaka zany. Zavatra ratsy satria angalana fanahinao. Tahaka an'ilay menarana nahaka fanahiny Eva amin'ny zavatra ratsy. Satria zavatra tsy asian'Andriamanitra tao zany ilay fakapanahy. Hoe ohatran'ny tratra fakapanahy dia mba nanampy ny sahirana ohatra. Dia tsy fakapanahy zany fa zavatra mahafinaritra zany hoe tratra fakapanahy dia mba nitondra cadeau kely amin'ny vadiko. Tsy fakapanahy zany fa zavatra ratsy ny atao hoe fakapanahy. Fakapanahy fandroany a dia ady ara-panahy, adi-panahy, olana lalovana. Io ady lalovantsika io fakapanahy anankiroa dikan'izay atao hoe fakapanahy zay. Alleloia. Zao zavatra mahafinaritra. Andriamanitra rehefa mampandalo antsika misy fakapanahy, misy fakapanahy izay avelan'Andriamanitra andalo eo alohantsika, avelan'Andriamanitra hiatra amintsika. I Joba ry havana dia zao niera mihitsiny, nomen'Andriamanitra lalana ny devoly a anao zay nataony tamin'i Joba, dia nomen'Andriamanitra lalana. Tsy isan'andro koa Andriamanitra manao an'izay. Fa izao sady fantatr'Andriamanitra i Joba no tian'Andriamanitra ho fantatry ny devoly a, iza moa Joba. Alleloia. Misy zavatra lalovan'ny olona, dehibe ny olona miteny tsy zakako tsony, mila ho lasa-dala mihitsy aho amin'ilay ady zay lalovako. Tsy lasa-dala zany ianao. Ary raha fantatr'Andriamanitra fa halasa-dalanao io dia tsy io ny teo aminao. Ny fakapanahy izay mahazo antsika, ny ady ara-panahy izay lalovantsika, ny tentation eo anoloantsika, dia zao tokony voatoatritsika. Amin'ny fotoana ny olona anankiray ara-panahy dia mahafantatra fa io zavatra eo anoloana io dia i Andriamanitra ihany ny amin'ny azy ny hery ahafahany miala amin'io. Alleloia. Misy ohatra nyraisin'ny lalatojy teo hoe camion 3 tonnes dia tokony zavatra 3 tonnes ny entiny. Fa ny antsika moa tsika malagasy dia mbola afaka ataontsika 4 tonnes iny a. Dia antsika tsara ny 3 chevaux mitondra zavatra 1 tonne, ny mitondra zavatra 1 tonne mahery. Nefa ngery avana ny 3 chevaux ka 750 kg no tokony ho zakany farafabetsany. Misy foana zany ny zavatra hoe ny olona nanamboatra n'ity zavatra ity a dia mahafantatra hoe ohatr'izao. Ny olona mpanamboatra an'ireny tetezany ireny dia fantany zavatra izay nataony tao.
Manam-pahaizana momba an'io izy. Fantany dosazina ciment sy ny vato sy ny fasika atao anatin'io beton ataony io sy ny angezan'ny vy zay nataony tao. De fantany fa camion 20 tonnes ihany ny afaka miampita ny tetezany ity araky ny zavatra izay efa natao tao. De misy soratra mihitsy hoe raha vao mihoatra ny 20 tonnes de tsy mety. Tsy zaka ny tetezany ity. Matetika ara ny olona de somary maka marge kely. Ohatra, tsy misy mihitsy hoe mazaka 20 tonnes ka vao hoe 20 tonnes sy 1 kilo tonga de menjera. Tsy zay a. Fa efa maka fitandremana izy ao anatin'izay. Maka fitandremana. Ohatra zao tsika amin'ny tomobilitsika. De efa manomboka mirehatra ny témoin anao. De aza mbola mikoropaka loatra aloha ianao. Fa rehefa manomboka mirehatra ny témoin anao de tadidio fa mbola misy eo amin'ny 15 litres l'essence ao anatin'ny réservoir anao. Farafahakeliny 10 litres mbola ao. Tsy hoe lany vao mirehatra ito de ajanona. Fa mbola mahatonga anao lavidavitra iny, ahafahanao mitady station anankiray, ahafahanao manampy solika. Alleluia. De tsika olombelona zatra mitandrina ohatr'izay. Fa zao Andriamanitra koa mahafantatra ny zakatsika. Tsika ny tsy mahita fa efa hitatsika fa Andriamanitra mahita. Raha tsika zany zao ny olona, tsika zao de efa mety misy soratra eto hoe zany camion misy ohatra hoe PTC, poids total en charge, de misy hoe CU, charge utile. Le camion mpitondra entana misy an'izany. Misy hoe PV, poids vide. De tsika ireo zao misy an'izany, misy an'izany misoratra eto. Tsika tsy mahita fa Andriamanitra mahita. Ny anjely mahita. Alleluia. Hoe firy re zao no mba poids total, firy ve zao mba tena charge utile ny fifaliana fity. Charge utile zany hoe firy tonnes ny zakanao. De misoratra eo. Rehefa 3 chevaux izy charge utile 600 kg na 750 izay. Rehefa le camion andre de 1 tonne 5 charge utile. De misoratra eo. De fantatra hoe inona zavatra entinao inona camion tokony ho faiko zany kely loatra ty 1 tonne 5 ty alao maka an'le 3 tonnes na le 2 tonnes 5. Ohatr'izany. Fantatra. Tsika io koa misy soratra. Tsy hitatsika tsara zay soratra zay. Misy soratra tsika. Firy ny zakany ty olona ty. Ary tsika samy manana ny zakany. Tsy mitovy. Tsy mitovy. Misy olana kely. Olana kelina ohatra hoe 2 alina ariary. De fa le mipipika ohatr'izao. Fa manina reo? Mila mitady 2 alina ariary. Ty zany efa kizitinjitina 2 alina ariary ohatra. Ohatr'izany ohatr'izany mihitsy rehefa le tsika le mitondra ambavaka ireny. Alleluia. Mitondra ambavaka olona de misy karazana olana tonga eo. De misy olona tena manana olana kely raha fahitana azy. Fahitana azy zany ohatra. Fa amin'ny olo io tena ngeza ary ampy hitadiavana an'Andriamanitra io. Misy olona manana olana tena fahamatopatotra nge zany ravana malala. Fa zao zavatra mahafinaritra. Ny ana de tsy anao. Ny anao de tsy ana. Tsy afaka ifametsinsika io zany olana kely zany ve de tsy zakanao hoe 2 alina ariary ve de olanao hoe ka zay ny olana. Misy efa amina miliara mbola tsy taitra ihany. Satria zay ny azy mbola zay koa ny azy ny zakany. Andriamanitra mahafantatra inona ny fakapana izay zakany ty olona ty. Tsy possible raha zany olona tokony hiverin-dalana zany fizahan-toetra ohatra. Indrindra hoe mpivavaka ka mandalo azy tsy tokony hiverin-dalana satria zao tokony fantatry olona io fa matoa tonga eo aminy io zaka io. Andriamanitra tsy mampitondra zay tsy zaka zany. Tsika olombelona hoa mampitondra zavatra tsy zakatsika. Tena hoe iny le tombily efa mirezareza efa. Fa zao ihany andao ihany zaka io. Andriamanitra mahafantatra. Zakanao io na tsy zakanao io. Ny tanjon'Andriamanitra de tadidio tsy ny ahararaka andalana atsika. Fa ny tanjon'Andriamanitra ny ampatanjaka atsika ka hahatonga avatsika. Ingery avana malala
fa maninona moa ao asa edena tsy maintsy nasiana paoma hazo anankiray tsy voatery paoma moa fa tsy fantatro ina paoma na inona fa voankazo le izy voankazo voarara fotsy fa paoma moa mahazatra antsika fa maninona tsy maintsy nasiana an'io anankiray io tao miaraka amin'Andriamanitra ianao dia zao misy zavatra misy fifehezan-tena misy fitondran-tena misy lalana tokony lalovantsika tokony arahantsika misy fitsipika apetrak'Andriamanitra meny atsika daholo ny zavatra rehetra fa teneny hoe ty ary efa toetran'Andriamanitra hatramin'izay zay rehefa antsika gaika fa maninona koa nefa ny asiany za mpakapanahy zany e ry havana voalohany indrindra ianao io ka olona hiditra ny lanitra ny olona miditra any dia ny olona voazahatoetra ary ny atao hoe fizahan-toetra dia hampandalovina eo aminao ny zavatra zay possible hararaka anao possible fa rehefa Andriamanitra matoky ny ten'Andriamanitra matoky Andriamanitra ary tsy amelanareo alaim-panahy noho izay zakanareo tsy mitombina zany reny olona mpivavaka zary sy ohatra ny te hamoy fo tany olona manao indray ny te ho ampina izy tiany hoe mba mampalahelo kokoa izy za tena te hamoy fo fa meo alalana nge ndanary mamoy forse tsy mahitanao eo indra-pitso mety vao miary mahery am'izay zary sy tena raha zao amin'ity tena amony tena ka tena marina tena zakako tsony zay ny zavatra dedaminy amin'iny apio izy teneny nge te hamony tena nda narise mamony tena any narise ny tsaratsara na hamony tena vao be iny tonga de tezitra aminao to de mahery hoe za ty hamony tena zany mbola tafavoaka de vitanao tsara tsy anao tafavoaka ary ny tanjona fa ny zavatra eo anoloantsika de tokony ho zakatsika satria fantatr'Andriamanitra alleloia fantany fa tokony ho zakatsika ary ny olona rehetra de samy manana ny anjara fizahan-toetra atonina anazy ohatra ny tavoahangy ihany io misy de tsika tavoahangy 30 millilitre kely ohatra fasiana ranomanitra reny de rano 30 millilitre ny afaka atao farafabetsany nefa tadidinao fa Andriamanitra koa mbola tsy tonga tam'izany farafabetsany zany eo amin'ny molomolony eo ny anazy makamarza koa Andriamanitra nge sao de mipikitsika ozy hoe lasa mahalasa dala ny fivavahana pika kely fa maniny ianao nandalo any ary se telo taona lasa ny zavatra mipika kely mihitsy tsy avelan'Andriamanitra am'izany nefa zany no mila atsika matoky an'Andriamanitra vao mandalo olana fotsiny zany ao de ato zao ny teninao zakako ty matotongeto halleloia zakako ty matotongeto halleloia vita ny hafa be de tsy ho vitanao inona ny tsy ady nandalo teo amin'ny olona io no mba adinao zakanao io Andriamanitra mitovy tsy mandefa fakapanahy ho an'izay tsy zakatsika zany Andriamanitra fa zay eo de matoy eo io zany ny atonanao ingary havana malala teneniko anao fa arakaraha tare voajavatra io zany fomba fiteny arakaraky ny anao ihany arakaraky le olona ihany ny zavatra mitranga eo ary Andriamanitra de voalaza mihitsy fa tsy mahampitondra zay tsy zaka izy ary Andriamanitra mbola mahatsara anazy de zao mbola sy ny lalana koa ahafahanareo miala mba hazakana an'izany Jesosy vaketsika maky Jesosy matsy no tratrany fakapanahy betsaka ngeza indrindra enonao tsara tsika maky ten'Andriamanitra any amin'ny Matthieu 4:4 Matthieu 4:4 any Matthieu 4:4 Jesosy hitareo tsika le misy fakapanahy mandalo amintsika reny tsara fantatritsika fa tsy mbola devoly tanteraka reny fa anjeliny fotsiny reny mbola anjeliny izy Losifera mipetraka any amin'ny toerany ihany izy ao ambanin'ny tany ao mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mianjely isaky ny misy délivrance iny ao ambany eo izy fa ny anjely ny reny rahany reny halleloia de zao fa ny Jesosy tsy anjeliny Losifera ny azo no nakafanazy fa Losifera en personne mihitsy enao tsara Matthieu 4:4 ary Jesosy de nentin'ny fanahana ka nenefitra mba halainy ny devoly fanahy tanao andalo testa Jesosy zany ireharehan'Andriamanitra eo hoe siniare dana sase voalainy testeo fa tsy maninona testeo ividy volamena ianao
rehefa tsy sandoka izy de izy le mpanefy asio testé eo amin'ny aside ry se fa raha vao ohatry ny apapy izy zay anao mba testena tsy mety ka vidinareo sa tsy vidy fotsiny lasa jesosy nankeny 7 andro tsy ny sakafo nalalaka be mihitsy ny devoly akafanahy olona tsy misakafo ange olona naona ange 7 andro tsika ary tamin'ny sabata zao indray mandeha ndray andro sy sakafo efa nisy an-tany de amin'ny firy moa zany ny afaka misakafo hatramin'ny firy marina moa izy ty zany pastera itovizantsika io tamin'izay koa tamin'ny voalohany za tena nontaniko mihitsy hoe maty masoandro le am'le ariva be sa le maty masoandro mandalo fotsiny raona de mihinana aingana mafy le tsy misakafo fa neny jesosy 7 andro sy 7 alina ry havana malalaka be ny lavoazy izy ny devoly izy mihitsy tonga teo nda ho ary takeo am'jesosy am'izay izy ana jesosy ana ry devoly de maninona aho fa de anina ho any indray koa ka anao asan'andriamanitra 7 andro sy 7 alina fitaiko ty za ve de ho vitanao za ve de vitanao jesosy vitako zany ka jereo inge zao noana be mihitsy aneny tokoa kibony jesosy noana ke zany ny fakapanahy zany ao antsika rehefa le mifady hanina tsy arakaraky ny fadianao hanina mitaraina lava le zazo ao ambany goûté mama goûté manao goûté koa moa to de hatr'izay ianao tsy mahery fofokanina fa rehefa mifady hanina na fofokanina lavilavitra any henonao fakapanahy tsaroana daholo ry karazan-tsakafo rehetra rehefa tena mifady hanina iny tadidinao anaty frigo ohatra mbola misy an'le fromage le misy tadidinao daholo jesosy teto nitokavany devoly mihitsy maninona ozy izy zao re mba raha zanak'andriamanitra zao de avadio mofo fotsiny reo va enao ange enony zava-divo mofo fotsiny reo fakapanahy zany sa tsy fakapanahy fakapanahy zany fa jesosy tsy mofy any iveloman'ny olona fa teny letra loka ny vavan'andriamanitra io resaka io ka atao fa ny devoly zany rehefa makafanahy teneniko anao fa tsy moro zany fa ny devoly koa ampy an' jesosy ry havana malala io zany tsy maintsy ny devoly tena losifera mihitsy ny tonga teo satria zay tena i grand mihitsy ty zanaky grand jehovah andriamanitra sanariraka ny zanany fakapanahy zany nalain'ny fanahy impiry intelo naseniny anjera avery ambony ery mbola naseniny koa tanao jesosy be ny olona nge makafana alain'ny devoly fanahy am'zany ao fa zanak'andriamanitra na fandana fotsiny tonga de ndana am'zao teto andriamanitra mandraka tsy aro fa jesosy teny andriamanitra tsy sangisangy am'zany tsy zany ny anaovan'andriamanitra anehoan'andriamanitra lery ne za de iso teto de ho tatazana tsy anao nomena fifaliana eto ry devoly za tsy kilalao anao alleloia zaka an' jesosy tsara mbola nyteneniny ray zao avianao aty vianao ahoana ndreo tsy nety niakatra tery ambony tery nampisehoany an'izao tontolo zao io izy izy any amin'ny andiny fa sivy de nanao taminy hoe izao rehetra zao de meko anao raha meko aketo anatrehako ianao fa ngairavana zavatra tenenina mitsotra fotsiny nampisehoana azy daholo nampisehoana an' jesosy daholo hatramin'ny zavatra mbola ho avy aty arina am'izao tsika mateny zao ka de volisy jesosy nge velona foana ngay verina hoe izao tontolo zao de hoe bonga tany kely ery de trano kely ery jerosalema de ery anana ny tenenina hoe anapahan' jesosy efa hitany daholo ny hatramin'izao hatrany Las Vegas ka hatrany Miami ka hatraty Frantsa ka hatrany Madagasikara hatrany am'ireny tany be safira ka hatrany niteneny daholo hoe reo na tsika efa zao efa teknôlôjika ezabe zao efa nampisehoany devoly an' jesosy reo meko anao am'zany fotoana zany isy ny tactile isy ny sisa sy ny sisa isy ny 5G jereo zao jesosy ny atao vehivavy am'zany taona 2020 zany inge tsy hoe fakapanahy io hoe mandehana de ataoko manapaka amin'io ngezake zany zavatra zany revany fa raha tsy jesosy ny teo ry havana za nge ny tenin'andriamanitra tam'le teny teo hoe tsy misy fakapanahy mahazo rehefa tsy zakany olombelona any fa raha olombelona tsotra ny teo fa na pastera izy tsy mila napotra ny rehetrarehetra akory ny devoly de fa raraka ny sasany
meko 4 ray fotsiny meko 4 ray tsara be ianao fa meko fa eto anatrehako de voatery za mijoro a ke me 4 tena tsara be tsisy oatra zany no meko anao fa meko fotsiny zany be ina lokony 4 mekoaka kely fotsiny a tena mekoaka kely fotsiny kely ilay ny devoly de ampy vita vita raha lasana bavy malala ny devoly tsy mila anao ilelaka ny faladiany vo anazy ianao fa mekoaka kely fotsiny mekoaka fotsiny eny ary zay ny vitany aminao tsy zao tontolo zao kory a mampalikaravana ny olona alavony devoly amin'ny fakapana amin'ny zavatra ohatr' zao zavatra ny tany kely tsy te makaiza meko trano ngeza be anao aona taingoko trano ao firoko tôbila tokotaniny reo koa de makafana azy de ohatranao le fekofana de raha fa io jesosy ny teo satria jesosy ny sambo joro jesosy ny mahay mijoro amin'ny zavatra ohatr' zany joba riavana ary jerenao ary io teny io a io matiovakitsika io ary any amin'ny lioka jerenao tsara any amin'ny lioka itantaro ihany amin'ny lioka toko faefatra andininy telo ambe folo de zao ny teniny ten'andriamanitra ary efa natafitra zay fakapana rehetra ny devoly rehetra natao de daholo ny fakapana rehetra tamin'i jesosy rehetra reo ny voatantara fa ny fakapana rehetra zay afaka nisy nampandalovina teo tsy azony jesosy rehefa tsy azony jesosy de zao de nandao azy indray izy aloha nandao azy izy aloha zany hoe nandao azy izy aloha zany afaka mbola hiverina ary fantatsika mbola miverina teo agetsemane izy nakafanahan jesosy nekakafana hatramin'ny farany fa zao vatalampy ampiandizany jesosy tanteraka ny tenin'andriamanitra teo tsy misy fakapana mahazo nareo fa tsy zakan'olombelona nefa mahatoky andriamanitra ka tsy amelanareo alaipana mihoatra noho zay zakanareo io zavatra eo aminao io zany tsy mihoatra io ary tsy latsaka fa io ny atononanao dia zao fa ny momba ny fakapana de asiany lalana fahanareo mba azakanareo an'izany omen'andriamanitra ny lalana ianao ivoahanao amin'io halleloia jobangery havana raha vakitsika moa fa ho lava ny tantara jobangery havana malalaka tantara nazo any joba raha vakinao ny joba ray manontolo manomboka amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa de mampihorokoditra nefa inona ny tao ambadika zany ny devoly ny era tamin'andriamanitra mandehana reo zy andriamanitra kitio fa tsy manino fa ny ainy aza kitia ny andriamanitsika de manana fanapahana halleloia matiny zanany podika ny fananany mbola tratrany vaina arary trany atapony toetra ny ampaladia ny atsika vai kely anakiray eto amin'ny tanatsika eto miala tamiko amin'ny tanan'andriamanitra te manina zao ty vai ty tsy azoko mihitsy koa satria tsy aminao ary za resy lahatra fa ty joby ty joby ty tena hoe ambony indrindra izy zany nyfadianana hatramin'ny latsinainy hatramin'izao zany ohatra nahita kely an'izay ateo nabavy berta mahereza anao fa ho hitanao ny vokatry zany fivadikanana ngezabe zany joba ry havana tena nalaim-panahy fa zao tsy hoe mihoatra raha itsika no mijery de hoe mihoatra fa fantatr'andriamanitra amin'ny atsipriany joba ary fantany ary na ny valisoany joba rehefa nomanin'andriamanitra tao tanany tao avy roeny no taloha double ny fitahina teo amin'ny joba ny fahasoavana ny zanak' zao mbola tsara tare lavitra no teo aloha rehefa lasa ny fakapana voatohatritsika ny fakapana sa andriamanitra ry havana tena manome atsika an'izay mahasoa atsika tsika mila tena mijoro ary ny tena mila tandremantsika de zao tsika tsy mila monomonina any amin'ny exodosy any ny zanak'Israely ry havana vao nivoaka ny tany sady monomonina iny ry havana tena zavatra sady ratsy io tsy ahitana ny tahanan'andriamanitra io
no mampanenina izy hoe no tsara ny teako hoe mampanenina. Exodus toko fa 5 andiny faharoa amby roapolo rehefa mivoaka tafipitany ranomasina menina ny zanak'Israely. Soramandry amin'ny Exodus toko fa 5 andiny faharoa amby roapolo hoe nandehanany zanak'Israely tany amin'ny efitra sora sy ny tobiany Tamara. Amin'ny Jesosy ary ny Mosesy nitondra ny Israely mifindra avy teo amin'ny ranomasina mena dia nandroso any amin'ny efitra sora izy ary nandeha atelona tany efitra ka tsy nahita rano, atelona tsy nahita rano. Dia monomonina ny olona. Inona no sotroinay? Sy ny sisa sy ny sisa. Zao rehefa na malala. Ianao rehefa mandalo ady dia manana faharetana. Ireto Andriamanitra tsy hamonanao amin'io. Ianao rehefa dia mieritreritra fa ranomasina mena ro sokafan'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely dia vitan'Andriamanitra ny hamono azy ireo amin'ny rano. Hoe tsisy tsy ahitanao dia maty. Tahaka ny ahoana ny fifaliana tao Egypta raha hoe ny Epita zany ranomasina mena. Nandeha tany maina. Dia raha araka atao daholo ny miaramila ny Egyptianina dia avy eo amin'izay iriana ny tarafiny. Maty ny hetahita daholo. Mahaiza moa fa fahambaraka an'Andriamanitra amin'izany rehefa. Fa tsika koa mila mandeha amin'ny lôjika tsika. Tsika koa mila mandinika ny zavatra rehefa namalala hoe dia vitan'Andriamanitra ve? Ny tsy ampisotro rano anao zany. Fa 3 andro ny teo fa tsy hoe 7 andro. Maty tsika rehefa 7 andro. Fa 3 andro. Vao eo tsika ny tena baviberta no nifadianina 4 andro zany ny baviberta ny nifadianina 5 andro. Tsy haiko. Latsinainy, talata, larobia, kamisy, zoma. 5 andro nifadianina. Tsika moa rehefa mifadianina sady afaka misotro rano, afaka tsy misotro rano izay tiantsika mety daholo. Fa tsy misakafo. Zaho zao misotro rano. 3 andro tsy misotro rano zany raha nafantatr'Andriamanitra ny ao anatintsika ao. Zany moa tonga antsika mifadianina 3 andro e. Zaho mbola tsy teo le mifadianina amin'ny fivavahana. Misy mifadianina 2 andro, misy mifadianina 3 andro, misy mifadianina herinandro, misy mifadianina 220 andro, misy mifadianina 70 andro. Ary fantatritsika fa i Mosesy dia nifadianina 40 andro. Satria 70 andro sy 70 alina izy nidina avy any dia tezitra tamin'ny zanak'Israely nanao ny sary mikely volamena dia nakarampony tamin'ny tany le vato fisaka dia nalahelo ny vahoaka indray izy dia miverina niakatra teny 70 andro sy 70 alina. 40 andro sy 40 alina Mosesy tsy nisakafo. Maty ny anoanana ve Mosesy? Tsy maty ny anoanana Mosesy satria Andriamanitra sady mahafantatra ny zakany fa na dia 70 andro sy 70 alina raha ny zakany dia voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra manao lalana ahafahantsika mivoaka amin'izany fakapana zany. Andriamanitra ngavana matory Mosesy amin'ny alina fa teny ankanova nisy herina ampidinin'Andriamanitra. Nisy rano-tsakafo nampidinin'Andriamanitra tanatin'ny rano tanatin'ny nofony sy ny vatantany. Maty raha 40 andro zany tsy misakafo e. Fa Andriamanitra manao lalana. Fa teto 3 andro tonga dia nymonomonina ny olona. Nefa mba fantatrao za misira amin'ity zavatra ity fa amin'ny harivan'io efa nivonina amin'ny rano Andriamanitra. Zatra manao zavatra Andriamanitra eo amin'ny 3 andro. Fantatr'Andriamanitra 3 andro eo tsika mila misotro rano. Azoko antoka fa ny harivan'io fa 3 andro io tokony ho tonga ny rano. Fa ny atoandro aiza ny rano to dia monomonina. Fa adinindro zareo fa Andriamanitra tsy mampitondra izay tsy zaka. Le rano angeto tonga ihany saingy izao tsy dia nisy tsirony intsony. Ianao rehefa mandalo olana, mandalo ady, endraso aloha, endraso hatramin'ny farany. Fa raha monomonina dia ny meloha aloha dia ho ataon'Andriamanitra tonga ihany fa ianao tsy tonga tamin'ilay fetra tian'Andriamanitra. Le dingana tian'Andriamanitra ny zanaky ny mpianatra ngeravany raha jejika ny Matthieu 7:20. Raha tsika ijery tenin'Andriamanitra. Matthieu 7:20 andiny 7:20 nitsakazakanan Jesosy teny ambony ranomasina dia nandeha sambo kely ry Petera. Tsy teo Jesosy tamin'ny fotoana io. Fa rehefa tsy teo Jesosy tamin'ny fotoana io dia izao ny zavatra nitranga. Natopatopa ny ranomasina amin'izay ry Petera. Dia voalazana tenin'Andriamanitra fa efa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely tamin'izay eny ampovoany dia natopatopa ny alondrano izy fa nitohain'ny rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fahefara tamin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary noho tazy nitsakatsakana tambony ranomasina mpianatra dia raiky tahotra ka hoe matoto io dia niantso izy noho nitahotra ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay matoki fa izaho ihany aza matahotra. Dia Petera namalesika nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia asaoko makeny aminao ambonin'ny rano aho. Ary izy manatona ary dia nidina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tamin'ny tambon'ny rano anatona Jesosy. Fa mbola nitany rivotra izy dia natahotra raha vao niletika izy dia niantso hoe tompo vonjeo izay. Ary nanisitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao hoe kely finoana
nahoana ny mianahana ianareo ary rehefa niakatra teo ambony sambo kely izy de nitsahatra ny rivotra zao zany io zavatra io tamin'ny fiambenana faefatra za de teny aminao revana ny zavatra tsy fantatry ny mpianatra jesosy efa eo jesosy efa teo tamin'ny fiambenana faefatra amin'ny alina de nakeny amin'ny mpianany jesosy nitsangatsangana tambon'ny ranomasina fa nanina tsy tamin'ny fiambenana fahadimy manina tsy tamin'ny fiambenana fahenina ary manina tsy talohan'izay tsy talohan'izay satria raha talohan'izay de zao tsy nahita an'io expérience reo petera hoe toan'ny rivotra fa tsy teo ntsony jesosy misy fotoantsika ao anaty sambo kely jesosy misy fotoantsika tsy ao anaty sambo kely jesosy fa miverina lay rivotra sy ranomasina ka ino ny tian'andriamanitra ho jerenao aiza ho aiza ianao matoky an'andriamanitra ve ianao fa io zakanao io ary io zakandry petera io jesosy efa nivonina teo tsy tamin'ny fiambenana fahatelo izy na tamin'ny fiambenana fahadiminy teo amin'ny fiambenana faefatra satria fantatr'andriamanitra fa zay zakany io sambo io raha mihoatra an'izay io sambo io a vaky io maty petera fa zay ny zavatra fantatr'andriamanitra eo amin'ny ora faefatra amin'ny fiambenana faefatra zapady fa tsy ora faefatra fiambenana faefatra tsy maintsy tonga jesosy mampitsahatra an'io zay le hoe tsy manome atsika zay tsy zakatsika andriamanitra revana malala alleloia zakatsika io zakanao io tsika ny mora monmonina tsika ny mora menimenina fa ianao natao nandalovana io de satria zaka tsisy rano telo andro zakanao io fa andraso fa tsy ampitonga ny efatrandro andriamanitra fa ny monmonina talohan'ny fotoantsika de ina zavatra mitrano menatra manao loatra ianao za hoe mba vavaka aiza kosa zay any nefa le izy tonga io tsika tena zafady andriamanitra eny kefa lasa le izy fa io zavatra io ryavana de zavatra mila zakatsika io zakatsika io matotonga amintsika ianao mila manana pakady androany fa keo le ten'andriamanitra vakindra alatozy teo fa tsy vakiko so satria lava be ny fotoana efa isy anna toko fahenina de ny fafolo sy fahavarambey folo ao misy andreo fedina be dehibe alleloia efa vakiny teo fa tiako hoverenanao vakina le izy fa zao zavatra tiako atongavana aminao androany tsika tsy mitolona amin'ny nofo amandra ry avana malala tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa hoanao izy ny ten'andriamanitra fa mifanahy eny amin'ny rivotra alleloia aiza izy teo andiny faharoambe folo fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana mpanjakany fahamaizinana de amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra ary noho zany de raha iso avokoa mifedin'andriamanitra mba azahoanareo anohatra ny andro mahory rehefa vitanareo avokoa de ahafahatra ianareo zao zany ny ady divatsika zany fakapanahy zany ry havana malala alleloia zany fakapanahy zany de avy amin'ny devoly zany ary zany fakapanahy zany de fanahy eny amin'ny rivotra ny ahafahanao mandresy an'ireo tsy ny sainao tsy ny sandrinao fa ny ahafahanao mandresy an'ireo de tsy maintsy fanahy eny amin'ny rivotra ihany koa ao amin'andriamanitra ny ahafahanao mandray an'ireo ny ahafahanao mandresy an'ireo ndao tsika hitady an'izay vahaolana eny amin'ny rivotra zay de ny fanan'andriamanitra hanolotra anao an'ireo fedina rehetrarehetra anankifito ny tenendra latojo reo alleloia halleloia fa io zavatra io na inona le fanalay ratsy fa zao koa ny zava-dehibe ny devoly miovaovainy foana ny taktikany ny devoly rehefa kafanahy de tsy zavatra ray iny angalan'ny fanahy matetitsika amin'ny zavatra ray tsy azony de mitady lalana izy amin'ny zavatra ray de miovapaikady foana izy nanay matetika reto zavatra reto tena angalan'ny olona fanahany devoly angalan'ny devoly fanahany olona raha lehilahy iny olona iny de na vehivavy na voninahitra na vola na hanina fakapanahy daholo reny a tafalatsaka ao anatin'ny reny mihitsy anareo vehivavy na lehilahy na vola na voninahitra na jejona miaraka olo na lehilahy na vehivavy na fijangajangana reo foana de miovapaikady foana ny devoly tsy tratrany atsy ianao de mitandrema embeno ny ary tsy tratrany taty amin'ny resaka vola ianao
embeny aingana ny any amin'ny resaka vehivavy fa iazakazakana izy ambeno ny any amin'ny resaka haniny zao tontolo zao kibo io fakapalahy io a fa ny devoly miova paikady fa ianao koa mila manao mizy azoro ianao a ny fiarahanao amin'Andriamanitra avozy foana ny fiadinany aminao eny a ny fiadina amin'ny fakapanahy tamin'ny taona 20 tsy mitovy amin'izao taona fa 20 zao ny devoly tsy mipetraka fa isika koa tsy tokony mipetraka de avozy isan'andro iny sabatra iny misy sabatra nke dombo be mihitsy ohatra hoe sabatra efa tamin'ny andro ny ranavalina nentinao iady amin'izay efa dombo be mihitsy tsy kapohanao sabatra la marary fotsy fa tsy tapaka fa tsika mila manao mizy azoro tsika ny fiadinantsika reo asaina izao rangitina ny sabatra rangito isan'andro ny sabatra fa ny devoly miova foana ny paikadiny ianao ko mila manao mizy azoro zakanao io maherezy ianao za manokana resy lahatra fa ninina fitsapana mahazo anao a de tokony hijoro ianao aza mba manaiky kivy zany ozy izy Paoly hoe kivy matetika ozy fa tsy mamoy fo misy ady eo indray mankivy fa tsika afaka kivy fa Andriamanitra koa manome lalana atsika ampaherezana atsika misy lalana foana eo ampaherezana misy zavatra foana lefa n'Andriamanitra ampaherezana asy ianao fa za manaiky hijanona ho kivy zany halleloja de mahereza ianao fa tsisy fakapanazy nasen'Andriamanitra tonga eo ka tsy zakanao a fa izy a ameanao lalana ahafahanao a mivoaka an'izany a fakapana zany a ko mahereza tsy misy fakapana-mazy nareo fa tsy zakan'ny olombelona nefa matoky Andriamanitra ka tsy amelanareo alaim-panahy mihoatra noho zay zakanareo fa momba ny fakapana de asiany lalana ahafahanao koa mba mivoaka mba azakanao a an'izany a mahereza ianao taovy mizy azoro ny fiarovana anao fa iny amin'ny rivotra ny fahavalontsika rehefa vitanao zay a de aza matahotra aza manà fa zay zakanao io a mahatonga ton'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainantsika mino fanamperanao zay ten'Andriamanitra zay a tsy ianao mihitsy zany te zany hoe kivy a tsy vitako tsony vitanao io ka atsoe Andriamanitra anaovy an'le lalana ivoahako amin'ity fa vitanao io de mahereza aza monomonina atsika androso a volamena tsy maintsy testena tsy maintsy diovina de mamiratra be a samy mahery a isika rehetra halleluja raha misedra ady mafy azy anao tsy ampitondra zay tsy zakako zay tsy zakako ianao eny fantatro fa fitiavanao izao ampitombindray ny fitiavako anao ilay fitiavako anao ndao tsika ianareo trampitombontsika fitiavantsika n'Andriamanitra ny avylatsika fiaza Andriamanitra tsy ampitondra zay tsy zakanao tsy zakako ianao eny fantatro fa fitiavanao izao ampitombindray ilay fitiavako anao sika rehetra tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo ady koa hoe tsy fantatra hoe mpandresy halleluja tian'Andriamanitra ho fantatra hoe tena izy ve anao sa tsy izy Jesosy aloha tena izy Joba koa tena izy halleluja sotra Jesosy de hoe zay azakana iny fakapanahy halleluja very hevitra fa tsy amoy fo fa iverina am'ilay fitiavana voalohany fa iverina am'ilay fitiavana voalohany halleluja ireo sainto sy
Walisola falina ray androany. indray androany Halleluja. Sotra Jesosy. very evitrao Tsika tsy mamoy fo zany e. Tsika tsy lasa dalan'ny olana zany revana zakatsika io natona ataon'Andriamanitra amintsika. Halleluja. Ireo santo sy ireo tomany Halleluja. olisolo afalina indray androany Amen Jesosy. tsy senana tompo Tsy fantatra hoe tena izy. fantatra hoe tena izy Raha tsy mandalo ahy tokoa ange. tsy mandalo madiko Tsy fantatra hoe mpandresy. fantatra hoe mandresy fa tsy senana tompo tsy fantatra hoe tena izy raha tsy mandalo madiko tsy fantatra hoe mandresy Halleluja. Ny Espiritu manazava akaiky ny fahazavana. Zakanao io ka. Fantatr'Andriamanitra zany. Halleluja. Ary misy mafino io azy zany ambadibadika any. Fa io ny atonina atsika. Amen. Sotra Jesosy. Fantatro tompo. Ianao tsy amela irery. Na mandalo fitsapana za. Mamaky ny lalatery ianao amin'izao fotoana zao. Ny tena hoe fantatro tompo a. Fa ianao tsy amela irery. Endravana malala ho rahantsika vavaky zany dia tentsika hoe Jesosy io fantatro fa ninonina lalovako ianao tsy amela irery. Halleluja. Andriamanitra tsy namela an' Jesosy rery fa rehefa tonga ny tao Getsemane ry havana malala dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa resin'i Jesosy ny fakapanahy tamin'ny devoly dia tahaka izany koa tany an-tany hevitra rehefa nifady any 40 andro sy 40 alina izy ry havana. Rehefa lasa ny devoly dia tonga ny anjely nampahery azy ny karakara azy. Akoa androany dia teny aminao rehefa resinao io fakapanahy io tsy reraka ianao satria ny anjely ho tonga ampahery anao. Halleluja. Raha misy olona eto nandalo fitsapana, nandalo olana, nandalo ady za teteny fa zany olona zany. Halleluja. Dia tsy maintsy alefa an'Andriamanitra ny anjeliny hikarakarana zany olo zany. Voalohany aloha Andriamanitra mihitsy ny andefa vahaolana anisy lalana ivoahanao amin'io fa maharety ianao, mijoro ianao. Halleluja. Ny afahanao mahita an'izay lalana izay dia ianao mijoro. Dia rehefa vitanao koa io Andriamanitra koa andefa ny anjeliny Halleluja. Hikarakaranao. Nizany izy anjoro. Tafajoro tao aorianan'izany, tao anatin'izany fakapanahy lehibe nahazo azy zany. Dia za mitsodrano anao androany. Ho hitanao aneny vokatra zany. Hitsotsotra fotsiny ianao sisa. Hioty ny vokatry ny fijoroanao. Fa Andriamanitra ry havana malala tsy mamela antsika ho zahatoetra mandra-pahafatintsika zany. Fa mandalo fotsiny io. Ny fakapanahy mandalo. Fahasoavan'Andriamanitra mitoetra. Ny ady mandalo. Fa fahasoavan'Andriamanitra mitoetra. Halleluja. Ataovy izay hijoroanao fa vitanao io. Za mampaheranao mihitsy androany. Vitanao io. Dia mijoro ianao fa teo daholo tsika ny nandalo. Mandalo eo daholo nizany izy. Fa ny anjaranao tsy anjarako ary ny anjarako tsy anjaranao. Fa matoy io ny eo aminao dia zakanao zany. Matoky anao Andriamanitra. Matoky izy fa raha nandefasany an'io ianao tsy maintsy ho lalovanao, ampahery anao io, ampatanjakanao io, aorianan'ny fizahan-toetra, aorianan'ny ady ka mijoro antsika raha mahery lavitra noho ny teo aloha indray tsika aorianao. Halleluja.
dia ianao indray aorianao ny ampahery olona mandalo an'io ady lalovanao io fa maherezy ianao dia mijoroa fa tianao Jesosy. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Sotranao zay Jesosy tamin'ny fatateran'ity fotoana ity androany. Za Jesosy matoky fa ho anay tsirairay avy zany teny zany. Matoky Jesosy fa ianao ampijoro anay anatin'ny ady. Ary misy ady eny amin'ny rivotra isan'andro isan'andro, misy ady eny amin'ny rivotra. Tsy nofo famandrany divanay. Soa ihany koa fa tsy nofo famandrany Andriamanitray. Ary ny Andriamanitray ambony lavitra. Anao lalana ianao Andriamanitra ahafahanay tafavoaka. Izay tsirairay avy. Misy mety efa nandeha 3 andro tsy nahita rano, aza velanao monimonina fa ho avy ny rano. Mety misy ao anatina olana, mety ara-bola, mety ara-tokantrano, mety ara-pitiavana, mety ara-tsosialy isan-karazany Andriamanitra, ara-piarahamonina isan-karazany. Andriamanitra, zakanay matotonga aminay. Fantatrao zay. Fantatrao ny sady utile anay Andriamanitra. Fantatrao ny zakan'ity sainay ity. Fantatrao ny zakan'ity sambokely ny fiainanay ity. Fa tafidrivotra sy ranomasina mitopatopa tsy mahavaky ny samby io. Ary fantatro fa amin'ny ora amin'ny fiambenana fahefatra tsy maintsy ho avy ianao. Ary tsy ohatran'ny fiambenana fahefatra. Ho tahinao any tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Za matoky fa kely dia kely ny voalazako. Voalazana amin'ny rahalahy. Fa ianao fanahy masina nampy ianao anatin'ny alina mangina ity dia nampy ianao. Misaotra Jesosy. Misaotra dia voninahitra ho anao. Zay tsy voalazako ianao anao mihoatra. Makasitraka Jesosy. Dera ny haja ny saotra sy ny voninahitra anao efa hatramin'izay dia ho mandrakizay. Makasitraka Jesosy. Tehirizo zany teny zany amoany amponina tsirairay avy. Dia vory Satana tsy afaka hitsaingo ka raha dia litera iray tamin'izany aza ho voninahitra ny anaranao. Misy saotra Jesosy. Halleluja. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao mpandrotsika ny navavitsika Erika Raka avy eto Frantsa. Tahiny tompo pastera dia tahiny tompontsika rehetra izay manaraka an'izao vavaka fiambenana izao. Iara hivavaka ary sika maranana fotoana. Ry Andriamanitra iray tsara indrindra, mbola misaotra anao izay fa totosa fa sy fahatsara teto indray ny fotoam-bavaka. Misaotra Jesosy mbola afaka nihaino an'izany teny mamy izany izay nampitondrainao mpanomponao. Eny tokoa Jesosy ianao manana ny hevitra heveranao anay ary ianao no manome izay zakanay eo amin'ny fiainanay, indrindra ny ady izay lalovanay, ny fakapana mety mahazo anay eny an-dalana eny, ary indrindra ny fitsapana Jesosy. Matory nataonao teo amin'ny fiainanay dia ianao efa manana lalana hitondranao anay, ianao efa manana lalana ahafahanay miala amin'izany fanangatanay Jesosy. Dia tafiherinao izay ahafahanay mijoro, ahafahanay mifikitra aminao ary ahafahanay tena hoe maharitra amin'izany fitsapana izay ampandalovinao anay izany. Dia misaotra Jesosy tamin'izany teny izany satria teny hoentinay eo amin'ny fiainanay manontolo izany teny izany, ary niangatanay koa Jesosy dia mifanainao masina anie ny ampitoetra amin'izany mba tsy voatsaingo voromahery aty anatinay fa tena hitoetra mandrakariva atao amponay izany teny izany. Ahafahanay mandeha miaraka aminao, ahafahanay mijoro amin'ny ampinoana amin'ny lalana izay hitondranao anay. Ankehitriny Jesosy hivavaka ho amin'ny firenenay. Hitanao izany firenenay izany fa be ny ady izay miseho amin'ny firenenay io Jesosy. Ao ny fakapana maro izay mandrendrika ny vahoaka malagasy. Dia nangatahako tompo malalo fanainao masina Jesosy ny hamoa ny masom-panahy ny vahoaka malagasy fa tena hitodika aminao, hijoro ampinoana Jesosy, hifikitra aminao ary indrindra haharitra amin'ny lalana izay hitondranao an'ny olona tsirairay avy. Maro Jesosy ary amin'izao fotoana izao no mandalo ady mafy, maro ny marary any amin'ny hopitaly na any amin'ny trano misy azy tsirairay avy ihany. Efa fantatro Jesosy fa ianao efa nampitondra izay tsy zakanay, fa ianao nefa hanoro lalana azy ireny, ianao nefa hanasitrana azy ireny, ianao nefa hikasika azy ireny Jesosy malalo. Dia niangatahako ny rahanao anadio hanasitrana ary hanefa ny fon'izy ireny tsirairay avy. Ao koa Jesosy ny any amin'ny fonja, any amin'ireny toerana maro samihafa mety mbola voageda tsy voafaritra ireny Jesosy, dia niangatahako ny rahanao hamahan'izy ireny tsirairay avy ary hikasika ny fon'izy ireny sy ny fanahin'izy ireny mba hitodika aminao.
Ijerevo amin'indra fonao Jesosy amin'ny firenena izany fa be ny mbola tsy fahatanteranao dia amin'ny anaranao nangatana an'izany vavaka izany saotra Jesosy io. Amen. Halleloia. Saotra betsaka ny anabavitsika erikarakitsika tao anatin'izany vavaka ho an'ny firenena izany. Ilaintsika mivavaka amin'ny firenena tsika eto isan'andro dia mivavaka ho an'ny firenentsika mba tena izy tokoa ny famindrapon'Andriamanitra ho an'ny firenentsika na dia anaty fahantrana nefa ny ao anaty fahotana ihany koa ry havana malala fa tena izany dia mbola toy hivavaka ho an'ny firenena foantsika mba ho arovana amin'ny ratsy rehetra. Tapitra ny fandarantsika saingy anetana kiranao indray milohan'ny ataperan'ny fandarantsika. Misy vaovao lehibe ho tenenantsika raha-pitso programa mahafinaritra be. Halleloia. Fa raha-pitso tenenantsika fa tefa-marana dia misaotra antsika rehetra nandray anjara sy nareo rehetra izay tonga teto niaraka taminay androany. Raha sy tetonareo dia nangingina rery teto izay fa entonareo dia faly izay. Tongava indray raha-pitso. Tsika afaka miaraka foana tsy tapaka ny fiarahantsika ao amin'ny Aki Radio www.andramkaizao.com. afaka hainonao ny hira malagasy, frantsay, anglisy dia misy toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina. Raha pitso amin'ny folo maraina miverinao zao fandarana zao mbola tara ianao tsy nahatratratra amin'ny voalohany. Dia raha pitso amin'ny folo maraina www.andramkaizao.com miditra amin'ny site web ianao dia cliquenao le play kely iny dia afaka mihaino onjam-peo anao. Tsy mila connexion be dia be ny mihaino radio na ny Madagasikara nareo tsy mila méga be dia be fa kely dia afaka mihaino onjam-peo nareo. Halleloia. Dia samy tahin'Andriamanitra mbola manentana anao ihany koa misaotra anareo sahady izay efa nanohana ny azo tamin'ny fanohanana ny sahirana ao anatin'le groupe Gamalela izay ataontsika hanohanantsika ny sahirana ny Madagasikara. Dia mbola manentana anao foana raha misy azo ny tananao atao voatsirambo ny tananao dia aza misalasala mandefa MP amiko afaka mandefa volontsika na ny Madagasikara direct na eto Frantsa na Virement na Western Union na Ria na MoneyGram. Reny voly reny tsy ho eto aminay fa reny voly reny dia tsika nampiana ny sahirana any Madagasikara. Hitanao eto foana moa ny taty rehefa misy zavatra vita fa tsy ho ela dia efa hivory indray izay ao amin'ny groupe Gamalela andinika an'izay tokony ho atao ka dia honerana Andriamanitra avy zato ianareo ho anareo izay efa nanao. Raha misy koa aminareo mba mangetaheta dia aza misalasala tsisy kely tsisy be fa na kely na be ny vainafo kely tsirairay aty amintsika no atambarantsika ataontsika andramontsika sakafo anaty fatapera iray etsika eo amin'ny Jesosy mofo 5 sy azan-drandroa avoky olona tsy mofo 5 mety zao fitahina ho an'ny hafa ianao dia ho tahin'Andriamanitra koa ianao izay ataontsika amin'ireny madinika ireny dia tahaka ny ataontsika ho an'Andriamanitra. Raha pitso tsika mihaona raha mbola tsy tonga Jesosy amin'ny rano lanitra dia eo anetsika raha pitso voninahitra dia ho an'Andriamanitra mankasitraka atsika rehetra raha pitso tsika mihaona. Halleluia. Amen.